Atsika rehetra Tanarivo sy ny manodidina. Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra ho anao fiaonam-be fandraisana hery, fiaonam-be fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Te-hita fiovana sy fahagagana lehibe ve ianao izay tena tsy mahazatra mihitsy? Ity ny fotoana sahaza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne dia ny Bishop Patrick sy Révérend Fara Andrianarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany les pasteurs Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel ary pasteur Ertine Andriaromalala. Tongava rehetra amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne eo amin'ny Rex Andohanalakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 10 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany mandritra ny ray volana dia ny volana aogositra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay, tsy misy vidipidirana, tongava maro. Dia fanimiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'izao fandarana izao. Mino fa hitonga hery sy fampahaizana ho anao, hampiakatra ny fanantenanao, hanova ny fomba fijerinao ary hatonganao hino fa Andriamanitra mbola afaka manova ny fiainanao ao anatin'ity fandarana ity. Manana fotoana moa tsika amin'ny ora tahaka an'izao anatin'ity fandarana ity izay minoko tanteraka fa efa mpanaraka ianao. Raha toa ianao ka mbola voasama vao manaraka dia faly miarabanao izay ary manasa antsika rehetra hitona namana sy ny havana hanaraka ny fandarantsika satria mahasoa ny fandarantsika. Ity ampiandohana dia ity ampafantatra antsika ny fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana Evangelique Chaîne amin'ity volana aogositra ity isaky ny talata sy larobia alakamisy arivo amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 1 ora sasany etsy amin'ny fiangonana Chaîne Andohanalakely dia amin'ny sinema Rex izany. Izy io dia manana lohahevitra hoe fiaonam-be fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fiaonam-be fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia nanao fahagagana lehibe maro tamin'ny alalan'ny tanan'i Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ka 9:1. Amin'ny Baiboly teny vahiny izy dia hoe ary omen'Andriamanitra hery Paoly dia nanao fahagagana lehibe tsy mahazatra tamin'ny alalan'ny Andriamanitra. Ka miainga avy amin'io ten'Andriamanitra io mihitsy no fotoam-bavakintsika izay fotoana io zany voalohany indrindra andraisantsika hery dia Andriamanitra amin'izay hiasa amin'ny alalanao, ampiasanao, hiasa aminao mba hahafahanao mahita na koa manao fahagagana tsy mahazatra. Tena hoe Andriamanitra rehefa miasa matetika dia zavatra tsy mahazatra ny fiasana. Na ohatrany hoe ohatran'ny tsotra nefa tsy mifanaraka amin'ny lojika izay misy, na mihoatra ny lojika izay misy, na ambony lalàna natiora izay misy. Zay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Tsy fahiziny zava-misy izy, tsy fahiziny hita maso sy ny tsapainy tanana izy, tsy fahiziny lalàna sy ny lojika sy ny fahefana izy, fa mahay manao mihoatra ambony izay eritreretintsika na heverintsika na angatahantsika Andriamanitra. Izay indrindra no antony ity fotoana ity mba handraisanao hery avy amin'Andriamanitra. Ka ny fotoana dia isakariva rehefa talata larobia alakamisy amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 1 sasany arivo avy mirava miasa ianao dia mitsorika kely makeo amin'ny Rex dia adiny iray mahery kely, adiny iray eo ihany na mahery kely fotsiny ny fotoanantsika dia mirava isika. Raha tonga ianao ka eny akaiky ny Tanjombato na ny atoandro mihitsy ianao vao afaka dia ny fiangonana Chaîne koa ny Tanjombato dia misy an'ity fotoana lehibe ity izay rehefa talata larobia ary ny zoma ny Tanjombato zany. Ny talata amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Izay anasanantsika rehetra ho avy maro. Marobe ny olona izay efa nahita fahagagana raha tsy teny aminao fotsiny tamin'ny toerana ity be da be ireo olona izay naharary tena hoe tena nanana aretina ary nositran'Andriamanitra. Izy tsy ny aretina fotsiny sitranao fa tena amin'ny karazany zavatra be da be mihitsy no mitranga. Tena hoe famezam-pahasoavana voarain'olo vao malina indray SMS avy amin'ny olona ny amin'ny niasana ny herin'Andriamanitra tao aminy dia nahatonga azy nampiasa ilay famezam-pahasoavana izay niraisiny tao anatin'ny fotoana dia nahasoa fiainan'olona maro izy tamin'ilay izy. Vao vakimaly koa nandray ohatran'izany afatra avy amin'ny olona, texte avy amin'ny olona, fisaorana avy amin'ny olona, avy amin'ny Facebook sy avy amin'ny SMS ny amin'ny zavatra lehibe izay ataon'Andriamanitra ary vao tam'lady koa nisy ny roa olona ny joroam-volombelany amin'ny zavatra nitranga satria tamin'ny herinandro nanomboka ity fotoana ity ary mandritra ny volana aogositra. Tsy farina izy ity raha tsy amin'ny 1er septembre, zany hoe 30-31 1er
31 août dia 31 août dia 1er août no mifarany ty fotoana ty mbola manana telo herinandro be zao tsika ahafahana tena milomano ao anatin'ny herin'Andriamanitra migoka herin'Andriamanitra ary mahita ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy nisy rahalahy anankiray izay nijoro vavolombelona izay tena nafinaritra mihitsy ohatsy hoe mpanao livraison ana vy reny ozy izy ny asako tahaka ny ohatrany hoe orinasa amin'ny resaka vy mpanao aluna mpanao resaka vy reny zany dia zaho ozy izy dia tena hoe orinasa ngezabe fa mba kelikely ihany ny anahako dia nisy marché ngezabe anankiray zay ozy izy tsy teneko angamba le toerana ery amin'ny faritra anankiray to Tananarivo zany dia olona société ngezabe ozy izy nahazo an'ilay contrat dia nefa io société ozy izy tsy manana akory ary an'ilay zavatra zay ilain'ilay contrat dia niresaka taminy ahoana ianao ve manana an'ireto rehetrarehetra reto fa raha ohatra ka nananao le izy dia miara-miasa aminao zay dia manao sous contrat aminao zay dia ny zavatra nitranga dia bedrabe ozy izy ny concurrent fa hoe apetrao aloha le izy ny prix anao sy ny hoe manana ve ianao ka raha ohatra ka mety aminay le anao dia raisinay le zavatra izy tena goavana be tsy vola be mihitsy la izy dia rehefa nataoko ny offre kozy izy sy namany ny zavatra nitranga na dia betsaka reo concurrent zay tena enjanao izy ny anahako ny voaray tao anatin'ilay izy tao anatin'ity volana aogositra ity nitrangan'izany zavatra zany tiako tenenana satria zany resahako anao zany sy raha olona sitrana tamin'ny aretina soatran'izany mbola vao manomboka tsika zao ary be da be nefa olona mahita fahagagana be da be ao anatin'ilay fotoana zay tena tsy mahazatra mihitsy amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy nisy olona anankiray koa njoro avolombelona zay hoe mpanao asa tanana ny asany dia nahazo contrat izy tao anatin'ilay fotoana dia ny zavatra nitranga le contrat azo aloha teo amin'ny valeurna 40 millions teo rehefa zay dia le vahiny moa zany miara-miasa taminy dia izy hoe alao mihitsy ianao hoentiko any ivelany dia ndotsika hiara-iatsika isanao salamizao satria moa zany créateur zany tena asan'ny olona io mpamorona zavatra vaovao amin'ny resaka asa tanana zao dia andray otsitsika isanao afaka mandray ianao centaine de millions par mois miaraka amiko miasa ao anatin'ilay izy tanao tena misy zavatra tsy takatry ny saina sokafan'Andriamanitra ao ny fiainan'ny olona zay olona tena sahirana nefa zany tamin'ny voalohany ary tena hoe na amin'ny fray andehanana mivavaka aza tsisy fa tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina miditra tsehatr'Andriamanitra manasanao zay ho avy tsy voatery resaka hoe olana ara-bola fotsiny olanao fa mety manana olana koa ianao ara-tokantrano mety manana olana koa ianao ara-pahasalamana mety misy tanjona koa nefa tsy voatery hoe manana olana ianao fa mety manana tanjona koa ianao zavady tena hotratrarina zay mihitsy ny antony ty fotoana ity zao ny zavatra tiako aperaka aminao ny fiainana dia resaka hery ny fiainana ny fahalebiazan'ny herinao ihany no ikoizan'ny fahavalonao anao amin'ny fotoana kely ny herinao dia ampahorian'ny fiainana ianao ho ampahorian'ny olona ianao ho ampahorian'ny devoly ianao ho ampahorian'ny zavatra maro ianao petsaka nisy vo tamin'ny ty herinandro ty mihitsy kosa moa tamin'ny herinandro iny resaka tamin'ny olona anankiray dia nisy olona ozy izy nitarina taty amiko fa ny problème mandeha zao satria resaka anazy hoe manahoana ianao dia olona hompaingorina izy zany dia somary tsy haiko nisy andro vitsivitsy teo tsy tazako dia amapasterany tena moa dia mikarakara mpino ianao nakaiza hoa ianao nisy taonao tsy hitako kely nalailo anao any vavakaanao inona ny zavatra nitranga dia nitantara teo izy dia zao ny zavatra nivavaka ny olona anankiray ao izy fa zao ny zavatra nitranga io olona izy lasa tratry ny dépression satria ny zavatra mitranga dia zao nisarahany vadiny izy faharoa ny zanana anankiray ozy izy ingénieur nivoaka avy any amin'ny université ambony be tany Amerika kanefa ny zavatra mitranga ozy izy lasa PD miaraka amina lehilahy le zanany lahy ary tsy mety mahita asa mihitsy zanana anankiray koa nefa lasa mifamaly taminy izy dia tena korotana ambany ambony dia mihetsika ny aretim-pony dia tena hoe tratra ny dépression le olona ozy izy ny vavahany amin'izao vanandro zany hitanao na ataoko hoe olona nahita fianarana ambony ianao na ataoko zay tena manam-bola sy namany raha voakely mihitsy ny herinao tsy tafavoaka ianao amin'izao fiainana izao ary zay ny antony zay ny tena antony ty fotoana ity hoe feonambe voalohany fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra handraisanao hery avy amin'Andriamanitra mamela ange amaky anao mpitoro teny toko fahefatra ka ny andiny voalohany zao nolazainy dia hita koa ny fampahoriana rehetra atao aty ambany masoandro ary indro ny ranomasony ampahoriana sady tsy misy mpanony azy alozany ataon'ny tana amin'ny mpampahory azy sady tsy nisy mpanony azy zany hoe tsy misy mampionina azy hitako izy ny fahoriana aty ambany masoandro indro ny ranomason'ny olona mpahoriana nefa tsy misy olona mampionina azy
loza ozy izy nataony mpampahory azy nefa tsy misy mampionina azy. Mamela mba makiazy kely amin'ny baiboly teny anglisy mba ho hitanao fa fiainana dia resaka hery. Ozy amin'ny New Living Translation ozy hoe again I observed all the oppression that takes place under the sun. I saw the tears of the oppressed with no one to comfort them. The oppressors have great power and their victims are helpless. Atoko amin'ny teny gasy le zavatra fakiko. Ozy hoe indra ozy izy nijery ny fampahoriana zay mitranga ty ambany masoandro dia ny ranomasondreo olona zay ampahoriana nefa tsy misy mampionina azy, tsy misy mampahery azy. Dia ny pampahory azy nefa ozy izy dia tena manana hery lehibe. The oppressors have great power, manana hery lehibe. Ary ny victime ozy izy na le hoe le ampahoriana dia tsy manana mpamonjy. Tanao zany hoe possible le victime olona mianatra, possible le victime olona tsara taiza, possible le victime tsy mba mpanao ratsy. Fa saingy zao rehefa tonga ny mpampahory tsy te halala izy. Fo zay le mpampahory izy be hery lavitra, manana hery goavana. Dia mampahory an'le victime izy, mampahory an'le olona izy. Dia zavatra mitranga ozy izy, tsisy mpampahery izy, tsisy mpampionina. Eto nefa niteboka. Maro ny olona tahaka an'izany, tena maro ny olona ohatran'izany. Mova ianao tsy mahita olona victime amin'ny famosavina be da be ny amin'ny hôpitaly. Zay lany vola ny fitsabony nefa na ny dokotera tsy mahita zay anaovana azy. Mova ianao tsy mahita olona victime be da be amin'ny resaka fisaraha-panambadiana, vadiny sasany alainy sasany. Mova ianao tsy mahita victime be da be amin'ny resaka amin'ny zareo mpanao politika. Mova ianao tsy mahita olona victime be da be anatina orinasany. Zay olona mifanimba, mifandroaka, mifampitakila, mifanao fanafody mba ialany ry dia idirany ry. Tena hoe tena resaka hery ny fiainana. Ka raha mizovanana andreo anao kelikely hery, indrindra resaka raha-panandry sahako sahirana ianao. Be da be nge manam-bola fa ampahorian'ny olona mpanao fanafody satria ny vola tsy maharesy fanahy maloto mihitsy. Ny herin'Andriamanitra ihany no ahafahana mandresy. Boky ny Salamo dia aminazy fa fahalehibiazan'ny herinao ny koa iza ny fahavalonao anao. Ny hery zay omen'Andriamanitra anao no ahafahanao mampitsahatra ny asan'ny demony rehetra. Baiboly dia milaza an'izany fa nomeny Jesosy hery ny mpianatra androaka ny fanahy maloto rehetra sy hanasitrana zay karazana aretina rehetra misy na inona na inona. Tanao fotoana zao andraisantsika ny hery avy amin'Andriamanitra io. Androatsika nakisanantsika ny fanahy maloto, hitsara ny aretina rehetra. Ary tonga antsika amin'ny fahombiazana goavana zay mety tsy mahazatra ny sasany. Any amin'ny faminany ny boky Njorana izy dia miresaka tahaka an'izany mihitsy hoe ny miresaka faminaninany amin'ny andro farany. Ozy hoe ohatrany ahoana ozy izy le olona amin'ny andro farany, le olona manana ny fanan'Andriamanitra. Ao aoriana ozy izy dia tahaka ny hevitra, fa eo alohany kosa tahaka ny tany mahavokatra. Mandeha ny ambony sabatra izy hoy izy. Ary aleviny ho sara-tsaina zany zavatra any. Zany hoe ny eo alohany isaky ny mandroso izy dia fitahina foana. Fitahina foana. Afaka mandeha ny ambony sabatra izy. Raha tsy olona manana hery zany, tsy possible zany. Aza indrindra nefa nanirahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Zay voalazan'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jona toko 4:4. Zangatraka aminay dia izy amenareo mpananatra afo zay eo aminareo manakariva. Dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hita na fantany fianareo ny mahafantatra azy. Dika le hoe fanahy ny fahamarinana dia le hoe le comforter ozy izy ny teny anglisy. Ao le mpitoro teo toko 4 vakiny teo. Ozy izy hoe tsy misy olona miconforte azy, tsy misy olona mampionina azy. Rehefa ny fanahy masina nefa voalazan'i Jesosy dia rehefa tonga ny fanahy masina dia izy ny fanahy ny fampiononana. Ampionona antsika izy. Izy ny hitondra ny valifatin'Andriamanitra na ny vengeance an'Andriamanitra araka ny Isaia 4:12. Dikan'izay zany raha ohatra ka tsaronao sepotra ianao, renao hoe tena mila hery misimisy ahako, ny herin'ny fanahy masina ny ilainao. Tsy herina mpanao fanafody fa herin'ny fanahy masina. Zay hery zay no ahafahanao manjaka eo amin'ny sehatra misy ianao ary ahafahanao mahita an'Andriamanitra manao fahagagana tsy mahazatra. Tongava monjy ny fotoam-bavaka isaky ny talata albelaka misy. Talata albelaka misy amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany. Fa ny fanahy masina vonamenao hery ary no fahagagana tsy mahazatra amin'ny fiainanao. Fony ten'Andriamanitra mahay manao mihoatra no zay veritsika sangatantsika izy araky ny haben'ny hery zay miasa ao anatsika. Ny fanahy masina manome hery atsika ary no mihoatra no zay eritreretintsika sangatantsika izy. Manasanao zay ho tonga amin'izany talata albelaka misy amin'ny dimy sasany
ka hatramin'ny ena satsany etsy amin'ny cinéma rex andonana kely ao amin'ny fiangonana évangélika chaine izany raha tondra anao ny afaka neny Tanjombato koa ianao na zay manakaiky anao dia neny Tanjombato rehefa talata larobia sy zoma ny talata sy zoma dia amin'ny 12 sasany fa larobia kosa amin'ny 2 ora sasany tongava amin'izany ny fotoana kosa sakalady dia misy rehefa alahady amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 6 amin'ny 9 dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 6 dia amin'ny 10 sasany dia misy koa ny fotoana amin'ny 12 sasany dia amin'ny 1 sasany ary ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany tongava amin'izany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ny fotoana lahady amin'ny 12 sasany dia amin'ny teny anglisy ao amin'ny rex amin'ny teny frantsay kosa ao amin'ny ritsy dia misy ny amin'ny 1 sasany rehefa avy eo fotoana ho an'ny tanora fotsiny ao amin'ny rex fa ny amin'ny 1 sasany ao amin'ny ritsy sandray rehefa lahady indray ty resahako ty dia natao ho an'ny manambady sy ny couple rehetra dia ny hariva mitovy rehefa amin'ny 2 sasany fotoana ho amin'ny miracle spécial ny maraina moa zany dia mitovy amin'ny 9 7 sasany amin'ny 6 sy amin'ny 10 sasany rex sy ritsy lascarpa tongava ny Tanjombato moa dia amin'ny 9 sasany amin'ny 20 sasany amin'ny 10 sasany ny hariva dia amin'ny 2 ora sasany misy koa ny fiangonana chaine zay tsy anosy be ary misy fiangonana chaine zay ny Vanja misy fidirana amin'ny 7 sasany dia misy fidirana amin'ny 10 ary hariva amin'ny 2 sasany tongava amin'izany raha mila fanazavana dia atsovo ny telefona zay hitanao amin'ny fahitalavitra fa vonandray anao zao fotoana zao andraisanao ery ao fagagana tsy mahazatra samy mitomba fahasoavana veloma tompoko